Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitro satria tarihinao amin'ity toerana ity mba hampandrenesanao ny teninao, dia teny fiainana, ka tonga anay handeha araka ny fiantsoana izay niantsoanao anay. Mangataka aminao indrindra izay Tompo, hiasa amin'ny alalan'ny fananao masina, hanazava ny fonay, halalanay ny teninao sy ny sitraponao, ka hiainanay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Voalohany indrindra dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity takariva ity izay iarahantsika indray mandresy mihaino ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao. Dia hoan'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Ny tenin'Andriamanitra izay voatendry ho toriana amin'izao takariva izao dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Marka toko fahefatra. Marka toko fahefatra, andininy faha-1 amby 20 ka hatramin'ny andininy faha-5 amby 20. Marka toko fahefatra, andininy faha-1 amby 20 ka hatramin'ny andininy faha-5 amby 20. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Ary hoy izy taminy, moa entina va ny jiro mba ho sarona ny vata famarana, na hatao ao ambanin'ny farafara, sy hatao eo amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy haseho. Raha misy olona manasofina hoety mihaino, aoka izy hihaino. Ary hoy izy taminy, dinio izay teny irenareo, araka ny ohatra noharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary homena mihoatra aza ianareo. Fa izay manana no homena, ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Amen. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala, ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Raha nandinika ity teny faneva ity isika, dia mahita mazava ny amin'ny fikendren'Andriamanitra. Teny faneva izay arahana mandritra izao isa-taona izao zany, dia mahita mazava ny fikendren'Andriamanitra amintsika, indrindra fa isika zanaky ny fifoazana. Izany no zavatra izay hitantsika ao amin'io teny faneva io, ary sy ny hoe mahazanaky ny fifoazana ihany, fa indrindra koa amin'ny mahampanompon'Andriamanitra, amin'ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra. Dia sino izany fa ny handehanantsika miendrika ny fiantsoana. Io no zava-dehibe izay kendrena. Ary raha hampifandraisiko na hampifandraisitsika amin'izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto izao, satria ny tenin'Andriamanitra rehetra na ny fampianarana izay tanterahana sy toriana mandritra izao fivoriana izao, dia natao hifanandrify, hifandray amin'izany teny faneva izany. Ka raha hampifandraisina amin'izany ity, dia tsy hafa izany fa ny azahoantsika mamela malalaka ny tenin'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainantsika, hanazava izany fiainantsika izany. Izay le fandehanana araka ny fiantsoana, mamela malalaka ny tenin'Andriamanitra, hanazava ny fiainantsika, hiasa malalaka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay efa nantsoina amin'ny anarana, ary hampiasaintsika ihany koa mba hitaona ny namantsika, hiasa ihany koa hanazava ny tontolo manodidina antsika, na ny tontolo izay misy antsika. Reo no zavatra izay mazava amin'izany. Ary tsy izany ihany, fa ny ahalalantsika indrindra ny maha-izy azy antsika, indrindra fa isika zanaky ny fifoazana, ny maha-izy azy antsika, raha resahana izany dia ny identité, hoe inona ny tena maha-izy azy antsika. Zay no anisany zava-dehibe izay hitantsika
amin'ity teny ity, ka andehanantsika mendrika izany maha izy azy antsika izany dia ny antsoana antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Hipetraka aloha ny fanontaniana hoe hatraiza tokoa moa ny fahalalantsika ny maha izy azy antsika, na isika FLM izany amin'izao fotoana zao. Ny FLM dia azo lazaina fa mivohy tanteraka ny amin'ny hoe atanjaho ny FLM, na hoe ity ny fiangonantsika zany anofanana mandrakariva izany. Ary vao avy namonjy ny fiofanana mahakasika izany koa zahay tao fianaran-tsoa mialohan'ny idinana makaty, ka anisan'izay famelabelarana nentin'ny filohan'ny FLM tamin'izany no hoe ny maha izy azy ny FLM na ny identité ny FLM. Mila ampahafantarina, mila velomina indray zany, fa mila ho adino na mitady ho adino. Ary anisan'izay voakasika ao anatin'izany maha izy azy ny FLM izany ny mahafiangonam-pifoazana antsika, ny mahafifoazana antsika. Tena zava-dehibe zany izay avahantsika amin'ny Loterana hafa, anisan'ny zava-dehibe zany. Kanefa matetika na hita taratra ankehitriny fa toa manjavozavo ihany ny maha FLM atsika, manjavozavo ihany ny fahalalantsika koa ankehitriny ny amin'ny maha fifoazana atsika, ka mahatonga atsika tsy halala marina izay tena fifoazana. Zay ny zava-misy. Misy tantara anankiray izay ty, misy olona any ambanivohitra zany, izy io zany dia niova ho kristianina, ka rehefa niova ho kristianina izy zany dia nampiana ny anarana. Ny tena anarany Rabialahy, izay no alalan'ny fiarahamonina azy. Fa rehefa nataony mopera batemy izy zany dia nampiany hoe Louis de Gonzague. Nisy fotoana anankiray izay nitadiavana azy tao an-tanàna, tonga mopera nitady, izy Louis de Gonzague. Henohenony ihany le hoe Louis de Gonzague fa tsy fantany hoe izy nitadiavin'ny mopera. Ary ilay olona zay tao akaiky, aiza eto aminareo ato ve Louis de Gonzague? Tsy fantatrinay izay. Rehefa sendra nandalo izy dia hoe mopera, izy ny Louis de Gonzague. Dia hoy ilay olona, hay ve kay Bialahy no atao hoe Louis de Gonzague? Hay ve Bialahy? Satria ilay Bialahy zany no alalany azy, io no anarana zay nentiny tamin'ny mahajentilisa azy, ary zany no tena ny ainany. Fa ilay anarana tamin'ny batemy na tamin'ny batisa dia tsy fantany. Dia tahaka an'izany koa mety mahazo ny fiangonana, tahaka izany koa no mety mahazo ny fifoazana, tahaka izany koa no mety mahazo ny tsirairay, ny mino ny kristianina, tsy tena mahalala ny maha izy azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ka mipetraka ny fanontaniana amintsika, moa tena mahalala tokoa va isika ny maha Loterana antsika, na mahalala ny maha fifoazana antsika? Izao mantsy ny zavatra azo lazaina, ny tsy fahalalantsika zay maha izy azy antsika zay, araka izay niantsoana antsika, dia mety ahatonga antsika hanao rapadango, ahatonga antsika hanao rapadango izay mety ho fiaseham-panahy misy sy miseho, indrindra fa miroborobo amin'izao vaninandro izay iainantsika izao. Ka raha vao vatany vao mahita hoe ary misy fiaseham-panahy dia miazakazaka, manao tsiomby aloha, mitady famonjena amin'izany, satria tsy mahalala mazava ny amin'ny fifoazana. Mety hitarika antsika ho amin'ny fahaverezana izany tsy fahalalana izany. Ny zavatra faharoa mety hitranga ihany koa dia tsy izany ihany, fa mety mahatonga ny maro amintsika koa hitodika amin'ny anarana maha Loteranina fotsiny, hanao zava-dehibe ny anarana maha Loteranina fotsiny, na ny hoe maha fifoazana fotsiny. Zay Loteranina, zay fifoazana avy ary na avy atsy. Tsy safa izay nahazo ny Israely fahiny ihany koa, izay nilaza hoe izahay dia zanaky Abrahama. Izany no zava-dehibe aminy, ka tsy mahalala ny tena sitrapon'Andriamanitra amin'izay niantsoan'Andriamanitra azy ho zanany, handova ny teny fikasana, fa nitoky amin'izany anarana izany. Kanefa ho Jesosy, nareo milaza ho zanaky Abrahama, kanefa manao anao izy? Tsy manao ny asany Abrahama, tsy tahaka ny Abrahama. I Abrahama tsy mba namono olona, kanefa nareo mitady hamono ahy. Zany no zava-misy
tamin'izany. Ka anisany azo lazaina fa mety ho fandrika ihany koa mahazo antsika ankehitriny zany, ka mitoky amin'ny mahafifoazana ara-drazana. Zay ilay izy, ianona ny rainay, zahay zanaka zao, zany ny zavatra mety misy petraka amintsika tsirairay avy manoloana izay tsy fahalalantsika izay. Ankehitriny dia mihazakazaka izay tsy izy ny fanatotoloana, ary izany dia tsy maintsy zavatra hatrehintsika, hatrehin'ny fifoazana, hatrehin'ny fiangonana izany zavatra izany. Ary ao anatin'izany isika Loterana, isika zanaky ny fifoazana. Ary azo lazaina azy fa efa misoka sy miditra eo amin'ny fiangonana, miditra ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana, ny voka-dratsy ateraka izany. Mety misy ho lafy tsara kanefa ny lafy ratsy no bosesika sy miditra, ary miditra hatrany amin'ny tsirairay isanambatan'olona ao anatin'ny sainy ka mandoto azy, izany rivotra mitsoka ankehitriny izany. No zany dia azo lazaina fa fotoana izay tokony handiniantsika teny izao, fotoana izay tokony hijerevantsika ny tena maha izy azy antsika tokoa izao. No hoe inona ny maha izy azy? Ahoana ny amiko? Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika mandrakarivany hoe hevero ny fiantsoana anareo rahalahy. Hevero zany, mila dinihina zany. Diniho ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana na tsia. Tena ao tokoa va Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy? Io ny fanontaniana mila mipetraka. Raha manao fanoharana ny amin'ny jiro Jesosy eto, satria izay no atrehintsika eto, dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra indrindra no tian'i Jesosy ho lazaina amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra, raha tsy hijery sika afa tsy voasoratra ao amin'ny Salamo 7:115 hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra, izany no manazava antsika, ary izany no tena halalantsika ny maha izy azy antsika. Izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra araka izany no entina mandiny tena, raha handiny tena isika, fa tsy hoe fandinia tena tahaka ny fanaon'ny sasany ka manao méditation dia eo mieritreritra lalina mandinidinika ny zava-misy. Fandinia tena ihany koa angamba zany fa tsy mitondra makaiza, fa mihodina eo amin'ny tenany ihany, ary mety hahatonga azy ireharehaka ilaza hoe izaho no tena izaho no izy. Rehefa mahita izy, mamantatra izy ny amin'ny tenany, dia zay no vokany hoe izaho, tsy misy afa-tsy izaho. Mitarika eo amin'ny fizahozahoana. Tsy izany no fandinian-tena hitarianasika, fa fandinian-tena mifanatrika indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no entintsika mandinika ny tenantsika, ka metrahantsika ny fanontaniana hoe iza moa izaho? Iza izaho manoloana ny tenin'Andriamanitra? Ary izay no hitarianasika amin'ity toerana ity, mba hahafahantsika mamantatra ny tenantsika manoloana ny tenin'Andriamanitra na ny filazantsara amin'izay ambaran'Andriamanitra. Fantiatoka ho antsika raha tsy izany no hahatongavantsika eto. No zany zava-dehibe ny andiniantsika ny tenantsika manoloana izany tenin'Andriamanitra izany, satria isika tsy hahalala tanteraka ny tena maha izy azy antsika, tsy hahalala tanteraka ny atao hoe vrai identité isika raha tsy amin'ny alala ny tenin'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra izay amin'ny fahafenoany lalàna sy filazantsara, izany ny fahafenoan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no entsika hitarafana ny toetratsika, ny fiainatsika, ny maha izy azy antsika. Izany tenin'Andriamanitra izany. Ary izany fandinia-tena avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia tsy mikendry fireharehana, tsy mikendry ahatonga antsika hirehareha ka ilaza hoe izaho no tena izy. Rehefa namaky ny tenin'Andriamanitra dia mahita fa izaho ilay tena tsy manam-paharoa,
manana ny fahalalana rehetra ny amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Tsy izany no kendren'Andriamanitra nitondrany ianao amin'ny tanila amin'ity toerana ity, fa ny halalanao voalohany indrindra fa mpanota ianao. Izany no asan'ny lalàna, mampahafantatra anao fa mpanota ianao, ary mila renao zany eto, mila sapanao zany mandritra izao fotoana izao. Mpanota, tsy misy marina na dia iray akory azy, aoka tsisy ilaza hanamarina ny tenany manoloana ny tenin'Andriamanitra, fa samy mpanota ny olona rehetra. Kanefa tsy mipetraka amin'izay ihany, tsy mipetraka amin'izay ihany ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny filazantsara izay toriana sy ambara ihany koa no handrenesanao fa na dia mpanota aza ianao, tianao Jesosy, tianao Jesosy, mitondra anao eto izy mba handre ny teny fiainana, handray famelan-keloko. Izany no itondran'i Jesosy ianao eto ihany koa. Sady mpanota ianao no marina, ary izany no anisany mazava-dehibe ny fampianarana Loterana, ny amin'ny mahampanota sy ny mahamarina asika. Mpanota zato isanjato, kanefa marina zato isanjato noho ny amin'i Jesosy Kristy izay efa nisola asika teo amin'ny hazo fijaliana, ka milaza hoe voavela ny eloko ao. Izaho tsy manameloka anao, tsy tonga iantso ny marina aho, fa ny mpanota mibebaka. Manamarina asika ny filazantsara izay renesika sy izahantsika tenantsika. Eo sika dia efa mahalala sahady ny identitetsika, fa mpanota no marina noho ny amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Kanefa tsy mipetraka amin'izany ihany, fa anisany zava-dehibe ihany koa ny alalanao fa anisany izay no fidin'Andriamanitra ianao ho vavolombelony, ho vavolombelony ny filazantsara. Izany anisany zava-dehibe ihany koa. Ny olana masy raha ohatra ka mipetraka isika, ohatra isika ny voalohany teo ny hoe ny mahampanota ihany no zava-dehibe, dia izao. Raha io mahampanota antsika io ihany no zava-dehibe amintsika, dia azo lazaina fa manakona ny jiro na ny tena fahazavana isika, dia ny filazantsara. Lasa takony izany, satria ny mahampanota ihany no mety ho tsampantsika. Noho izany dia tsy mahagaga raha ohatra ka tafalasaka amin'reto zavatra reto isika, raha izay ihany no mipetraka. Famoizam-po, mpanota aho, inona tsony ny amiko, dia mamoy fo, kivy, migogon-dranomaso izay tsy mety hampanginina ny sasany, tomany foana. Na dia toriana aza ny filazantsara, dia ilay mahampanota ihany no miharihary sy mibaribary, mitomany, tsisy fionona, ary dia mety ho tafalasaka amin'ny famoizam-po tanteraka. Ny zavatra faharoa dia izao koa no mety mahatafalasaka antsika. Raha io mahampanota ihany no mipetraka, dia mety mahatonga antsika hialokaloka amin'ny fahotana, amin'ny alalan'ny fandokadokafana ny devoly, amin'ny alalan'ny fandokadokafana ny nofo, fanandratana izany nofo izany sy izao tontolo izao. Nefa dia io ny fanambara fa fahavalo, tsy izay moa lazain'ny Lotera, telo ny fahavalontsika ho izy, dia inona? Ny devoly, izao tontolo izao, ary ny nofo. Zay no anjakan'ny fahotana, zay no anjakan'ny fahotana. Ka raha tafalasaka amin'izany tsika, dia zay no zavatra misy, ka dia mandokadoka an'izany fahotana izany amin'ny alalan'ny teny somary halefahana hoe fahalemeko, fahalemena. Tsy izay? Atao akory fa zay no mba fahalemeko. Misy mpiandry anankiray ity tantaraiko aminareo, tena tantara marina. Zaho izy betsaka ny zavatra nataoko, efa nanao an'izao aho, efa nanao an'ity aho, efa nanao an'ity aho, fa rehefa nanapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy dia navelako ireo zavatra ireo. Fa ireto zavatra ireto ihany mba nitazomiko, io mba fahalemeko.
Anisan'ny resahany tamin'izany fahalemena zany fa misy anankitelo izy tsy resahako daholo. Ny paraky sy ny sigara. Io mba fahalemeko. Ary mety ho toaka koa ny sasany. Io mba fahalemeko. Dia mialokaloka amin'izay eo. Iza nomeno voninahitra amin'izay? Ny nofinao. Omeno voninahitra amin'izay ny nofo satria zay lazainy soratra masina hoe aoka raha mahakasika ny toaka manokana zany dia ny hoe aoka tsy homamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny rasy. Manome vahana azy ny zava-mahadomelina. Dia eo ilay olona. Inona ny zavatra niseho? Tsaroako tamin'izay moa ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe aza manome fitoerana ho an'iza hoy izy? Ho an'ny devoly. Afaka ray volana izy tompoko lavo tamin'ny fijangajangana. Izany hoe niakatra dozy ilay fahalemena. Niakatra. Tsy nipetraka amin'ilay dozy azy lazainy hoe fahalemena somary malemilemy ihany malefadefaka. Fa tena niakatra ilay dozy. Satria manome fitoerana ho an'ny devoly. Fa izao kosa rehefa manaiky an'i Jesosy dia ataovy tahaka an'izay nataon'i Petera. Nanino ny Petera? Nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Tsy mitahiry fahotana. Raha mitahiry fahotana ao anaty ianao dia tsy miaino anao Jesosy. Entin'i Jesosy eto isika ahafantatra izany. Ny zavatra fahatelo izay mety hitranga ihany koa raha mbola eo mahampanota io ihany no indraindraina sy jerena dia izao. Mety mba hanolo-tena hanao ny asan'ny mpiandry ihany ianao. Satria mieritreritra fa rehefa mirotsaka ho mpiandry aho dia lalam-pamonjena ho anahy zany. Zany no azahoako mandova ny fiainana mandrakizay. Fa tsy maninona izay mety ho fahalemenana sy mety ho fahotana sy olana zany. Fa rehefa mpiandry aho dia ho tratra ny tanjona. Handova ny fiainana mandrakizay aho. Zay ny zavatra mety hisy ihany koa mba hamonoana ny eritreritra. Ka dia tsy maninona na dia mpiandry ny tenako ihany aza. Io moa dia nalaza ihany teo aloha misy olona atokana mpiandry atokana ho an'ny tenany. Tsy marina zany. Nisy zany tantara zany teto amin'ity toby ity. Izy dia natokana ihany ho an'ny tenany. Hiandry ny tenany. Mampatahotra ihany ane zany amin'ny lafililana. Fa raha tena jerevana ny fikendrena amin'izany. Satria ny soratra masina tsy azo foanana. Fa milaza ny soratra masina hoe tsy misy olona velona ho an'ny tenany. Fa samy momba ny tenany namasika isika. Dia izao misy antony ny anokanan'Andriamanitra anao. Mba ho fahazavana. Fa tsy ho takonanao zany fahazavana zany. Amin'ny alalan'ny fahalemenao. Ka ilazanao hoe za dia miandry ny tenako ihany. Ngamba zay ilay hoe mpiandro mamaha-tena. Tenany ihany no fantana. Ka rehefa tenenina izy, na anariny namana izy dia hoe tsy ianao ny antsoa fa Jesosy ny antsoa. Tsy mila miteniteny aho. Manginy ianao mianarany Jesosy. Misy manao an'izany ny mpiandro. Matetika ny atokantrano any no ahitana an'izany rehefa mba mitsikera miteny azy ny vadiny hoe tsy mety ny ataonao tenao ny mpiandro olombositr'Andriamanitra zao nataonao. Manginy ianao mianaran'i Jesosy fa tsy ianao ny antsoa. Tsy velona ho an'ny tenanao ianao. Ary tsy natokana ho an'ny tenanao ihany ianao. Fa anisany endrika iray angamba hitarihana anao zany. Ny hoe atokana ianao mba hahafahanao miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa miova ny fiainanao na tsy miteny aza ianao dia ho hitany namanao zany, ho hitany vadinao zany, ho hitany ankohonanao sy ny manodidina anao zany, ka hahatonga azy hanaiky an'i Jesosy. Zay ny fikendren'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika. Mpiandry na ny olom-boafidy n'Andriamanitra. Zava-dehibe izany ry havana. Zava-dehibe ho tsika ny fifoazana. Zava-dehibe ho tsika fifoazana. Na isika kristianina ny manaiky ho hazavay ny tenin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe zany. Ary io anisany mampiavaka ny tena fifoazana. Ny olona atao hoe fifoazana dia ny olona izay manaiky ho hazavay ny tenin'Andriamanitra. Na ho taizay ny tenin'Andriamanitra. Ho tarafy ny tenin'Andriamanitra. Anisany identité tsika koa zany.
Ary mila fantatsika izany. Mila fantatsika izany. Raha ireo fifoazana ray aman-drenitsika teo aloha ohatra, misy hira izay malaza amin'ny firano fifoazana, le hoe ny Baiboly re dia maneno izy zava-tsoa tokoa. Midika izany fa ny olona nandray ny fifoazana dia manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ho mpitarika azy eo amin'ny fiainana. Tarika azy eo amin'ny fiainana. Indraindray tsika dia diso hevitra ihany amin'ilay hira izay ataontsika eto rehefa vita ny fanokanana. Ny fianaranay no vita. Mety ho vita ve ny fianarana ny tenin'Andriamanitra? Angamba ny fanofanana anao mandritra ny 2 taona ny vita eo, fa ny fianaranao ny tenin'Andriamanitra mandra-pahafaty. Raha vao miala ny tenin'Andriamanitra ianao dia izay ny aminao. Misy teny nataon'i Isaia ao amin'ny Isaia 1:2, mitsangana ka mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Fa ao aminao kosa no hiposahan'i Jehova, ary ao aminao no hisehoan'ny voninahiny. Omeo voninahitra Andriamanitra, fa ao aminao no hisehoan'ny voninahiny. Asehoy izany. Raha miresaka eto Isaia hoe mihazava amin'io teny io zany, dia misy zavatra anankiray izay tsaroako. Angamba ianareo fa nampiasa an'izany ihany koa lampy izay misy manivelle zay. Mety misy manana nareo eto mampiasa an'izay. Efa nampiasa ihany fa moramora simba ihany moa izy indraindray. Ka zao ny zava-misy, rehefa somary efa menamena zay le firehetry ny jiro, efa mitsilopilopy, dia rehefa ahodinao iny manivelle iny dia manao akory? Mihamazava, mihamazava, dia mihodina, mihodina. Fa rehefa ajanonao indray le izy dia manao akory? Dia miverina indray maizimaizina. Inona ny mahatonga an'izay? Misy dynamo, tsy izay? Ao anatiny ao. Ka rehefa mihodina ilay dynamo dia mandeha ilay fahazavana, mazava tsara ny jiro. Io teny hoe dynamo io dia ampiasain'ny soratra masina, satria avy amin'ny teny grika izany, dynamis. Raha tsy jery sika afa-tsy ny ao amin'ny Romanina, iza ny mahalala azy, 2:9 sy 7:10. Fa tsy menatra ny filazantsara hoy Paoly. Fa izany, ahoana izy nivakiny eo? Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Dynamis n'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Hery izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, ka mitondra fahazavana eo amin'ny fiainanao. Ka aza takonana, aza rakofana izany fahazavana izany, araka izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'ny filazantsara na ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo sarahana eo amin'ny fiainantsika fifoazana. Tsy azo sarahana izany. Koa dia mila mazoto mandrakariva isika, mianatra sy mihaino ny tenin'Andriamanitra, satria izany no hahatanantsika ilay fahazavana izay efa nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa izay malaina mianatra izany tenin'Andriamanitra izany dia hihena isanandro ny heriny. Hihena isanandro ny heriny. Izany dia mety tsilopilopy, tsy hatazan-davitra, hanamaizina ny manodidina. Ary na ianao aza dia tsy hita izay asianao ny tongotrao rehefa tsy ao izany fahazavana izany. Teny efa nataon'i Jesosy koa izay. Ny hoe raha maizina ny maso izy ny jiro ny tena, fa raha maizina ny fahazavana ao anatinao dia maizina avokoa ninona? Ny tenanao rehetra mihitsy no maizina. Dia tsy maintsy ho any amin'ny maizina zany. No zany mila mazava mandrakariva. Ary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay iainantsika no hampazavatsika. Paoly apôstôly dia milaza ao amin'ny Kolosianina 3:7-10, 7:10 ihany koa, no hoe ahoanao izy? Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Ary dia toizany hoe ka na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy.
aoka ny tenin'i Kristy. Jesosy dia efa nilaza izany koa Mateo amin'ny Jaona 5:17 ka ilazany hoe raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tenareo, azo hery ianareo. Zay le izy miorina amin'izany ny finoana. Paoly ihany mbola manamafy amin'izany, ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny dia avy amin'inona? Tenin'i Kristy. Izany no azahoantsika hery, izany tenin'Andriamanitra izany. Sambatra hoy Jesosy izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ao amin'ny Lioka 2:7-20 satria nidodidody ty vehivavy anankiray, sambatra ny kibo izay nitondra anao, sambatra ny inona izy, nono izay nono anao. Kanefa hoy Jesosy hoe sambatra izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ary rehefa jerentsika ary aoriandriana ao amin'ny andininy 5:30 sy 9:30 dia eo Jesosy milaza ny paralelina amin'ity texte izay anjarantsika ity, ka amin'ny lazany hoe fahazavana raha vakitsika izany. Ka dia manamafy fa ny tenin'Andriamanitra na ny tenin'ny filazantsara izany no fahazavana taratra ny fiainantsika, taratra ny lalantsika mandrakariva, arak'izay falazain'ny Salamo hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ao amin'ny Jaona 2:2-5:20 dia voalaza fa ny didy vaovao dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra izany, ny didin'Andriamanitra izany, ny didy vaovao izay mirakitra ny lalàn'Andriamanitra izany. Io ny lazainy hoe fahazavana, mahazava ny olona. Ka raha misy olona tsy miaina amin'izany dia mipetraka amin'ny maizina ihany izy izy. Raha misy tsy tiany rahalahiny dia mitoetra amin'ny maizina izy, mandainga izy raha milaza hoe mipetraka amin'ny mazava. Fahazavana kanefa fankahalana no iainana. Ka dia fahazavana izany didin'i Jesosy Tompo izany, ary natao hiainantsika fifoazana izany, izay toriana mandrakariva. Ary Jesosy tenany dia nilaza ny tenany ho fahazavana ihany koa. Paoly apôstôly dia nilaza ihany koa fa ny filazantsara izay toriany ao amin'ny Asa 4:7-20, ny filazantsara izay toriany dia fanazavana ny jentilisa, fanazavana ny olona rehetra, ka manatanteraka sy manamafy ny teny izay voalaza ao amin'ny Isaia, ny amin'ny fahazavana miposaka ao anatin'ny maizina. Raha raisitsika izany tenin'Andriamanitra izany dia reto ny vokatra ho azitsika. Ao amin'ny Hebreo 10:12 dia voalaza fa mahatonga faharetana manoloana ny fizahan-toetra, manoloana ny fahoriana izay mety miatra eo amin'ny fiainantsika izany, ka tsy hahatonga atsika hamoy fo, na hahatonga atsika hivarotra ny tenantsika noho ny fahasairanana, hivarotra ny fanahintsika noho ny fahasairanana izay misy amin'izao andro izao. Fa maro anie ny olona mivarotra ny fanahiny, mivarotra ny tenany mba hahazahoana vola, hahazahoana harena, satria tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Fa mety mijery ny tenany ihany. Nahoanany toy izao, aleo mba ho tahaka an'ry, mba te hanana an'izao, ka dia lasa mivarotra ny tenany amin'izany. Fa izay maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra kosa dia tsy ho tafalasaka amin'izany fandrika izany. Ary tsy izany ihany fa ny tenin'Andriamanitra dia lazainy soratra masina koa amin'ny Jaona 1:5-20 sy izay efa voalaza tamin'ny Salamo 130 fa mampahazava ny saina. Manazava ny saina io, manome fahalalana io, manome fahendrena io, tenin'Andriamanitra io. Ao ny tena misy ny fahalalana sy ny fahendrena, mampahendry ny kely saina. Farany riavana dia reto ny tena zava-dehibe tia namehezana izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izao. Voalohany, mila mamela ny tenin'Andriamanitra hanazava ny fiainantsika isika, fa izany indrindra no ampiharihary ny maizy azy antsika. Mila manaiky ny ho hazavain'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika, fa izany no ampiharihary ny maizy azy antsika, dia ny mahampanota antsika, alalantsika fa mpanota isika araka ny efa voalaza teo. Ary tsy izany ihany fa ahitantsika ihany koa fa hay efa navelan'i Jesosy ny fahotantsika, fa fony mbola mpanota isika ho ny tenin'Andriamanitra dia fa maty hamonjy antsika Kristy, fa hasoavany no amonjena antsika amin'ny finoana. Tsy avy amintsika izany, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy rehareha,
Fa asany isika voaforona amin'iza Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ary io asa tsara io ilay iantsoan'ny tompo atsika. Io ilay iantsoan'ny tompo atsika. Ao amin'ny Petera voalohany toko 2:7 dia tena ambara mazava tsara fa ianareo dia fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ninona ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izany no antony pisiantsika. Izany no antony pisiantsika. Izany no antony pisianao ry zanaky ny fifoazana, ry fiangonana. Natsoin'Andriamanitra ianao, nodioviny ianao, navelany ny elokao, kanefa irahany koa ianao mba hilaza ny atsara n'ilay niantso anao. Ary zany no anisany mahafifoazana ny fifoazana ry havana. Mitory ny filazantsara, manambara ny Jesosy Kristy. Ary tsy zany ihany, fa hazava amintsika ihany koa fa izay heverintsika ho tena identitétsika, satria indraindray araka ilay voalaza tany aloha hoe mandiny tena ihany sika indraindray, fa izao ilay fahadisoana zany dia izao ny hoe ilay nofo, ilay mahizy azy atsika ara-nofo no heverintsika ho tena identitétsika eto amin'izao tontolo izao. Kanefa raha tarafin'ny tenin'Andriamanitra isika dia ho hitantsika tsara fa natao hanompo atsika, natao hanompo ny fiangonana, natao hanompo ny filazantsara izay talenta na izay mahizy azy antsika ara-nofo izay. Fa tsy natao ho tompoina, tsy natao ho zava-dehibe, fa natao hanompo, fitaovana eo am-pelantan'Andriamanitra mba hitoriana ny fahazavany Kristy eo amin'ny manodidina anao, eto amin'ity tanindrazantsika ity, eto amin'izao tontolo izao, arak'izay fanandrahana antsika. Ka dia hoy ny tenin'ny tompo: moa ahoana ho izy? Ao amin'ny 9:20, moa entina van'ny jiro mba ho saronan'ny vata famarana na atao ambanin'ny farafara, tsia mitsangana mihazava fa efa tonga ny fahazavanao. Dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.